Amen. Miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompontsika dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina sy ny fitahiana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo izany. Dia misaotra ny tompontsika afaka manohy izao fampianarana izao indray sy fanovizana ny lesona fanazavana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka tsika mametrahantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, mideranao, mankalaza, manome voninahitra anao izay satria ianao ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, Tompon'ny Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba, Andriamanitra Davida. Ianao ilay Andriamanitra nifidy naniraka ny zanakao lahy tokana ho etỳ amin'izao tontolo izao dia Jesosy Kristy Tompo. Ianao no antsoinay, ianao no ivavahanay, ianao no ankalazanay. Misaotra anao mandrakariva amin'ny fahasoavana amenao anay, ny fahavelomana, ny aina, ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana avy aminao izany rehetra izany. Izany no hideranay anao foana dia manjaka aminay koa ianao Tompo. Misaotra amin'ny famindrapo, misaotra amin'ny raha ny zanakao Jesosy Kristy nanadio sy manavao anay isan'andro, ary indrindra ny fanahinao masina hanolo-tsaina sy mitari-dalana anay koa. Dia mitenena indray Tompo araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fanazavana sy amin'ny fampianarana, ny amin'ny sitraponao rehetra, ny amin'ny fanarahana anao ka dia mitenena fa voninkainy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Dia arak'izany ry havana dia mitohy izany ny fampairezantsika ny fampianarana fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Antsointsika moa izany izy eto amin'ny YouTube hoe lesona. Androany tsika dia hitantara na hilaza ny amin'ny hoe ny fiainan'i Jesosy, ny fiainan'i Jesosy Kristy na azo apetraka koa hoe iza marina moa Jesosy, iza moa Jesosy zay zany no lohateny ho velabelarintsika androany. Efa tombokontsika sady zany amin'le fiantsoana anarana aloha zany. Angamba ny izay ny sitrapon'ny Tompo tiany hoe hazavaina kely hoe anarana hoe Jesosy, maninona natao hoe Jesosy, maninona natao hoe Jezo, maninona natao hoe Jesoa. Amin'ny anarana hebreo dia Yesoa. Zay zany tena hoe anarana Jesosy zany fa noho ny tantara raha vao tantara eto moa izay androany fa lavalava izy io tamin'ny andron'ny Rômanina na ny Grika zany izay nanjaka tamin'ny fotoana naterahan'i Jesosy dia napetrany ho amin'ny teny Grika daholo indray zany ny teny hebreo. Fa amin'ny teny hebreo dia Yesoa, izay no tena anaran'i Jesosy ary izy ilay atao hoe Mesia. Fa navadika tamin'io fiteny io zany hoe Jesosy tenenin-jareo atao hoe Jésus na Jesus hoe Jesosy, amin'ny teny anglisy teny frantsay moa no resahana azy teo fa Jesosy nasain'ny tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Rômanina dia ilay hoe Mesia, Masia amin'ny teny hebreo natao hoe Kristy. Amin'ny dikateny moa zany nanaovana an'izay fa amintsika malagasy mety hoe fomba fanonona hoe ny anglisy no nitondra ny baiboly na fampianarana protestanta izay niteny hoe Jesus, nakainy nangalan'ny protestanta azy indrindra ny loteranina hoe ny Jesosy. Ny katôlika izay avy amin'ny teny frantsay hoe Jésus nametraka hoe Jezo. Dia efa taty aoriana moa zany amintsika amin'ny teny izao efa misy ny fanarahana hoe inona no marimaritra raisina atao hoe Jesoa. Ka fomba fiantso zany io amintsika malagasy fa ny tena anaran'i Jesosy dia hoe Yesoa, ilay Masia zany Jesosy ilay Mesia. Zay zany aloha momba n'iny anarana iny. Dia arak'izay zany hoe iza marina moa ilay Jesosy na ny fiainan'i Jesosy Kristy zany tantaraina eto. Ny Jesosy moa zany no hoe ny fiandohana na fototry ny finoana kristianina. Zay zany tonga dia efa apetraka aty am-piandohana fa izy no fiandohana, izy no nitarika ny fototra finoana kristianina. Amin'ny teny frantsay izy hoe personnage central, izany hoe tena hoe fototry ny
finoana kristianina fa raha tsy teo izy dia tsy misy zany ny finoana kristianina. Boky efatra ao amin'ny testamenta vaovao, eo koa zany moa zany azo lazaina satria tamin'i Jesosy tsisy an'izany testamenta vaovao sy testamenta taloha zany, fa ny efa miteny Jesosy dia ny hoe ny soratra izay voasoratra hozy izy, inona natao hoe voasoratra amin'ny teny frantsay les écritures, tsy niteny izy hoe testamenta taloha io na hoe fanekena taloha, fa zay ny voasoratra ary io ao amin'ny fampianarana taloha zany izay nomenan'i Jiosy dia zay ihany no nazavain'i Jesosy rehefa miditra any amin'ny sinagoga izy mampianatra an'ity Jesosy dia araka ny voatantara koa zany amin'ny boky efatra indrindra ny bokin'ny Matthieu, Marc, Luc izay antsoina hoe synoptika no mitantara ny fiainan'i Jesosy, indrindra zany tsara fantatsika ary vakintsika tokony fantatsika antsika tsy anjery kristianina zany ireo Matthieu, Marc, Luc io dia ireo no antsoina hoe synoptika, fa ny an'i Jaona dia tena namenon'izy telo ireo zany ilay synoptika, zany hoe mitovy mihitsy ny zavatra tantarainy sy ny zavatra resahany ao fa zay no nambara amin'ireo testamenta amin'ireo boky efatra izay antsoina hoe evanjely, l'évangile zany izay hoe na dikan'ilay evanjely hoe vaovao mahafaly satria zavatra vaovao indray zany no niseho izay nentin'i Jesosy. Jesosy moa zany dia tanteraka niraka na niasa amin'ny mampiampianatra azy, miteny mahazatra hoe rabbin, satria fantatsika tsara fa rehefa miditra any amin'ny sinagoga izy dia mandray ny tenin'Andriamanitra dia manazava amin'ny mpampianatra azy, fa izy dia araka ny fantatsika koa fa zanak'Andriamanitra, misy tenin'Andriamanitra ho raisintsika hanamafisina azy zany hoe efa nilazaina tany ambolohan'ny tany ho avy io Jesosy io ary iza moa izy. Ny Malaky toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 aloha zany efa vakintsika manambara fa tamin'izany tamin'ny andro Malaky dia efa nambara fa ho avy izy, tsara fanamarinana fohy zany fa tao aorianan'ny Malaky izay atao hoe mpaminany farany tao amin'ny testamenta taloha araka ny filazantsika azy teo dia efa-jato taona teo eo no tsisy intsony natsoina hoe mpaminany teo amin'ny zanak'Israely, teo amin'ny Israely zany fa niandry ny fiavian'i Jesosy izy ary tamin'izany dia i Jaona Mpanobatisa no mpaminany izay voatonona tamin'izany. Vakintsika ny Malaky toko 7 izay miteny izany amin'ny anaran'i Jesosy: indro aniraka ny hirako aho ary izy no anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempolony, ary ny anjelin'ny fanekena izay irianareo dia indro tamy izy hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Toizantsika moa zany ny teny satria fantatsika izany fa izay ilay hoe aniraka ny hirako aho, azontsika mafisina zany raha vakintsika zany Matthieu toko 1:10 na ny amin'ny Marka toko 1:2 na Luka toko 1:9-7 izay miteny hoe aniraka ny hirako izay, fa ho vakintsika sady ny 12 ka hatramin'ny 15 na ny tapany voalohany hatramin'ny 1 eo ary fa lalantsika marina ny tenin'Andriamanitra. Averiko ihany zany izy teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro aniraka ny hirako aho ary izy no anamboatra lalana eo alohako. Io zany ilay Jaona Mpanobatisa io resahana io, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempolony, ary ny anjelin'ny fanekena izay irianareo dia indro tamy izy hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Nefa iza no hatanty ny andro hiaviany, ary iza no hajanona rehefa miseho izy, fa izy dia tahaka ny afo mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba, hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranaka leva izy ary handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy, dia ho an'ny tompo ireny ho mpanolotra fanatitra amam-pamarinana
mampahamarinana dia ho mamy tompo toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema. Ary anantona anareo ho fitsarana ka ho vavolombelona, hanameloko aingana ny mpitana ody, ny mpijangajanga, ny mpanao fianianana mandainga ary ny mpampahory ny mpikarama mba amin'ny mpitondra-tena sy ny kamboty, izay mampahory ny vahiny fa tsy matahotra ahy, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, fa izao tompo dia tsy miova. Alleluia, amen. Alohan'ny iresantsika ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy sy ny fotoana niainany nanaovan'ny asa tety araka ny iraka teo zany ministera moa zany araka ny mahazatra antsika, dia ovakitsika ny Galatianina 4 ny andininy 4 ny tena manambara anazy zany eto hoe efa noman'ny tompo hatramin'ny ela io, efa nomanin'Andriamanitra hatramin'ny ela zany nandefasan'ny zanany, fa ovakitsika hoe inona ny sitrapon'ny tompo amin'izany hoe nanomanana nandefasan'ny zanany zany dia Jesosy Kristy zany ny tompo moa zany ilay Andriamanitra. Vakitsika kely zany aloha ny eo amin'ny andininy 4 andininy 4 aminaran'i Jesosy hoe fa rehefa tonga kosa hozy izy, rehefa tonga kosa ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna. Zany zany iresantsika, satria resaka fohy koa tsika amin'ny hoe fiainan'i Jesosy tetỳ an-tany. Jesosy fantatsika fa zanak'Andriamanitra, avy any an-danitra izy, any no tena nirahany ary ny araky ny teny foana fanjakany tsy etỳ an-tany, izay nahatonga ny Jiosy handahatra amin'izao, satria nieritreretiny hoe handray ny fanjakany etỳ an-tany Jesosy, fa Jesosy dia mitory ny fanjakana any an-danitra. Izay foana ny fampianarany amin'ny nampianatra ny vavaka nampianarin'ny tompo izy, izay nampianarin'ny tompo izay ny antsointsika anazy vavaka nampianarin'i Jesosy. Teny tamin'ny ranan'ny tany mpiandro, inona ny vavaka ataonay, dia anao ny sitrapony hozy izy tahaka ny any an-danitra ka tsy etỳ an-tany. Zany hoe ny zavatra ataontsika etỳ an-tany zany dia zavatra efa miseho any an-danitra any. Any an-danitra any izay mila mino an'izay tsika, fa Andriamanitra dia any an-danitra any hozy izy fa tsy etỳ an-tany etỳ. Ka zany ao anaty fonosana fohy zany amin'ny hoe ahalalantsika hoe iza marina ilay Jesosy Kristy sy ny fiainan'i Jesosy rehefa tetỳ an-tany izy. Andininy 4 zany ny Galatianina, andininy 1-7 vakitsika manontolo aminaran'i Jesosy hoe fa hoy aho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra aza, satria feheziny mpitaiza azy sy mpitantana ao an-trano izy mandra-pahatonga ny fotoana voatendry ny rainy. Tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevoziny ampidim-pianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga kosa ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika ny mahazanaka. Koa satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho ato am-pontsika ny fanahin'ny zanany izay miantso hoe Aba io. Koa tsy andevy intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Amen. Zay zany efa mampirisika antsika sady hoe ny finoanan'i Jesosy Kristy izay arahantsika ity dia hidirantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra koa. Raha ny tena marina dia ny zanak'Israely zany no fidian'Andriamanitra, fa no Jesosy Kristy dia nasainy tafiditra ho mpiara-mandofitsika, satria io raha mino an'i Jesosy ianao ary raha mankatoy ny teniny koa, mankatoy ny didiny, zany ny tenin'i Jesosy, izay mankatoy ny teny koa sy manaiky ny didiny, manao ny sitrapony, zany nataony hoe rahalahy sy anabavy. Ka zay no rahalahy sy anabavy tsika miara-mandova zany amin'ny Jesosy Kristy eo amin'Andriamanitra. Araka ny resantsika teo dia ny fotoana naharitra efa-jato taona eo no tsy heny intsony zany ny
zavatra niseho ny amin'ny zanak'Israely. Nisy teo amin'ny firenena Israely moa zany dia voababo ry zareo natao sesitany, niparitaka zany fanjakana roa, ny tany avaratra sy tany atsimo, ny Israely sy tany Joda zany samy voaroka teo amin'ny tany ireo dia nanjakany olo-kafa. Tao aorian'io malaka io vakina tantara dia nisy fanjakana vitsivitsy izay nandalo, ny Persa, ny Grika moa zany Romanina, dia misy fanjakana hafa koa izay nambaba an'izareo, fanjakana Babilôna sy ny izay nanandevo ny zanak'Israely. Fa taloha nahaterahan'i Jesosy dia nanomboka niverina tao Jerosalema zany tao amin'ny faritra misy azy ny zanak'Israely, ary nanomboka ohatran'ny hoe afaka nanompy ihany tamin'ny fotoana izay nanjakan'ny Romanina moa zany. Nisy hoe Pax Romana zany filazana azy amin'ny fampianarana amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ohatran'ny hoe nisy fanarahana ny fanaovana tamin'izany ahafahana niainan'ny zanak'Israely nanomboka niverina indray zareo, nanao ny asa fanompoana tao amin'ny tempoly sy ny fampianarana tany amin'ny sinagoga. Fampianarana tany amin'ny sinagoga araka ny tantara be dia be sy ny fandehan'ny tantara dia taty aoriana ny fariseo sy ny sadiseo izay niezaka hitahiry ny lalàna ny Israely ireo zany no nitarika sy nitantana tao amin'ny tempoly na tao amin'ny sinagoga, fa na ny pretra ary sy ireo mpanao sorona zany dia lasa fomba fotsiny ihany nataon'ny zanak'Israely, fa ireo izay fitantanana atao hoe ireo zany mpandinika ny lalàna filaza azy sy mametraka ara-pôlitika, dia nametraka misy nanana ny toerana lehibe mihitsy teo amin'ny fiarahamoniny zanak'Israely tamin'izany. Ary ny fitantanana sy ny fitsarana dia voasoratra fa tamin'ny hoe tao amin'ny Sinédiona ao amin'ny Israely zany no nisian'ny hoe fitsarana teo amin'ny zanak'Israely izay nitondranan'i Jesosy koa zany moa. Ary ireo fitantanana anankiroa ireo, sadiseo sy fariseo ireo no nitady hamono sy tena hoe nampamono an'i Jesosy moa zany teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa zany koa dia mba hatateraka ny tenin'Andriamanitra zany rehetra zany. Ka dia ovakitsika ny liko atoko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 7, ahitantsika hoe nanahoana tokoa moa zany ny fiandrasana ny fahaterahan'i Jesosy na ny fahatongavan'ilay Mesia tamin'izany fotoana izany. Ny liko atoko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 7, vakina amin'ny anaran'i Jesosy hoe: raha mbola niandry ny olona ka samy nieritreritra anjaona tao am-pony na izy no Kristy na tsia, dia ahody Jaona tamin'izy rehetra. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika hamany fehin-kampany akory aza aho, fa izy no manao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany anadiovany tsara ny ao am-pamolohany ka anangonany vary ho ao amin'ny sompony, fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo, tsy azo vonoina. Amen. Eto zany dia maro no niandry hoe Jaona mpanao batisa ve ilay niresahana tao amin'ny Malaki teo hoe isy iraka izay hanambara io ve ilay Mesia, fa Jaona niteny hoe tsy izahako, fa Jesosy izay teneniny eo zany no ilay Mesia, ary hitondra fitsarana koa izy. Io zany mila resahana foana, matoa miteny hatrany amin'izany dia efa niteny ny tenin'Andriamanitra fa hitsara ny asan'ny tsirairay avy izy, Andriamanitra mamindra fo izy, fa Andriamanitra mitsara hitondra ny fikororoany. Ka izay zany no amporisihana antsika foana koa hoe mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nisy nivakitsika teo hoe ny mpanao tsinitsinina, ny mpajangajanga, ny mpanao famoretana eo amin'ny fiarahamonina zany dia tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, araka ny any amin'ny Apokalipsy vakiana matetika hoe any amin'ny farihy mirehitra afo na any amin'ilay fahafatesana faharoa.
Arak'izany rehefa nambarany Jaona mpanao batisa zany ny ahatongavan'i Jesosy hoe izy ilay tena zanak'Andriamanitra, izy ilay tena Mesia, izy ilay Kristy zany dia namafisiny zany. Jesosy mihitsy indray zany no miteny eto tamin'izy nampianatra, anisan'ny fampianarana ataon'i Jesosy ity rehefa nampianatra tao an-tendrombohitra izy ao amin'ny Mateo 5 dia niteny izy ny amin'ny zany hoe iza marina moa izy zany, na hoe inona no nandrahana azy etỳ tany etỳ. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ny Mateo 5:17 ka hatramin'ny 20. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, fa tsy tonga handrava aho fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia iota iray na tsipika kely iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy na zovy no mamaha ny iray amin'ireto didy madinika indrindra ireo, mamaha amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona hanao toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy no mankatoa sy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Amen. Ditantsika amin'izany fa tena sarotiny mihitsy ny tompo ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay tsy hoe testamenta taloha araka ny teny teo fa izay voasoratra tamin'ny lalàna teo aloha. Ary mila mihoatra satria reto mpanoran-dalàna sy fariseo reto ny sadiseo sy ny fariseo tena mahafantatra ny lalàna ny Mosesy ary tena niezaka nitandrina izany sy hampianatra an'izany izy. Fantatsika tsara azontsika vakiana ny tantaran'i Paoly any amin'ny asan'ny apôstôly, fa Paoly dia tena anisan'ireo tena nanenjika, izay nahatonga anazy nanenjika ny mpianatra mihitsy hoe tena hoe tsy izy ireo. Fa rehefa nivangian'i Jesosy izy nihaona tamin'i Jesosy teny amin'ny lalàn'i Damaskosy dia nanontany iza moa ianao. Izay ilay fanontaniana tokony hapetrakintsika rehetra zany, izay ny dikan'izao fanazavana fohy izao iza marina moa ilay Jesosy izay arahantsika dia hoy Jesosy hoe izaho ilay Jesosy Kristy izay enjehanao. Andriamanitra velona io ilay Jesosy ilay Mesia, ilay mpamonjy io ilay mpanjakan'i Israely, zanak'Andriamanitra. Alleluia, amen. Hanao fanazavana fohy zany ny amin'ny hoe naterahan'i Jesosy. Amin'izao fotoan'izao zany tsika moa zany mamaky boky, fa hatramin'izay ka indrindra amin'izao fotoan'izao dia mihevitra mihitsy ny olona fa Jesosy dia teraka tamin'ny 25 Desambra tamin'ny taona aotra zany l'an 0 25 Desambra. Fa tsy marina zany izay fa taona na andro volana izay napetraka tamin'ny andron'ny Papa Jules moa zany no nitarika ny fivavahana katolika tamin'izany tamin'ny année tamin'ny taona 737 337 après Jésus-Christ zany no nametrahany i Papa Jules premier, Papa Jules voalohany, ny hoe ataovy ny 25 Desambra ny atao hoe naterahan'i Jesosy. Eto moa zany tsara marihana mihitsy ary tokony fantatsika zany fa hoe tsy misy zany hoe année taona aotra zany na année 0. Tsy misy zany hoe tampotampoka teo dia lasa aotra ny taona, fa ny taona dia efa nisy hatramin'ny nanorenan'Andriamanitra zao tontolo izao, fa ny olombelona no nametraka azy hoe tonga Jesosy dia napetraka hoe eo nanomboka teo zany dia nanomboka ny saina vaovao indray zany ny fomba fanisana azy. Amin'izay ilay fanamarihana momba ny naterahan'i Jesosy izay moa zany dia hoe napetraka io andro 25 Desambra io hoe hanoerana ny amin'ny vavaka fomba fanompoana nataon'ny Mitra
tamin'izany fotoana zany mba tsy hiseho intsony zany satria izay ny fotoana nataon'zareo dia niraisy ny kristianina tamin'izany ilay 25 Desambra ho anoherana io hoe fankalazana ny nahaterahan'i Jesosy io, anoherana ny fomba fanompo-tsampy moa zany tamin'izany. Dia nahaterahan'i Jesosy zany raha ny tena marina tsy tena tamin'ny taona aotra io zany ane zéro fa taona miteny frantsay mahazatra moa zany -5 à peu près -5 -6 amin'ny fanisan'andro misy amintsika izao satria ilay Hérode lehibe zany, Hérode le Grand dia mbola nanjaka tamin'izany nefa izy tamin'ny taona aotra efa maty. Fanazavana fohy zany satria voalaza amin'ny fandinihana sy amin'ny baiboly rehefa tena manoratra mandinika baiboly zany dia izay no zavatra miseho any ka misy fahadisoana zany ny amin'ny nanaovana ny daty tamin'izany fotoana izany fa tsika tsy hiditra lalina amin'izay fa fanamariana izay hoe io anjarantsika moa zany fa mieritreritra amin'izany hoe hankalaza ny fahaterahan'i Jesosy zany ary Jesosy tsy niteny mihitsy amin'ny fankalazana nahaterahana io fa izay no nahatonga ny fankalazana ny nahaterahan'i Jesosy tamin'izany andro izany satria mba anoherana ny amin'ny fankalazana nataon'ny Mitra zany izay fanompo-tsampy izay nalaza ny be da be tamin'izany andro izany fa tiany zareo nanoherana izany. Dia araka ny raisintsika zany fehezintsika fohy ny amin'ny hoe taona nahaterahan'i Jesosy araka ny teny teo zany tsy tena teraka tamin'ny taona aotra izy araka ny fanisan'andro misy antsika izao fa teo amin'ny hoe -5 -6 eo zany dia tao no niteraka Jesosy teo amin'ny zanak'Israely izay teo ambany fifehezan'ny Romanina moa zany no nitantana tamin'izany fotoana izany ary nisy fotoana izy nandeha nakany Ejipta noho ny zavatra niseho tamin'ny toerana nahaterahany tao Betlehema zany avy eo izy niverina tao Israely izay niaraka tamin'ny ray aman-dreniny tao Nazareta. Izany dia hitantsika any amin'ny Matteo 1 sy 2, any amin'ny Luka 1 sy 2 mitantaran'izany ahafahantsika mijery azy tsara zany. Dia araka ny efa nivakiana teo zany ny nanomboka ny asan'ny Jaona Mpamonobatisa na ny ministeran'ny Jaona Mpamonobatisa hiantso ny zanak'Israely amin'ny fibebahana dia tao amin'ny azo atao hoe efa akaiky mbola tsy 30 taona Jesosy zany fa teo amin'ny taona faha 20 teo eo. Zany dia hitantsika koa zany any amin'ny Matteo 1, Marka 1, ny Luka 1, ny Jaona 1. Ary eo dia efa nahatongavan'ny Jaona Mpamonobatisa moa zany dia mitohy amin'ny fanaovana batisa amin'i Jesosy teo amin'ny renirano Jordana zany. Zany mampirisika antsika maka ny ten'Andriamanitra ary koa ao anaty fonosana kely fa Jesosy dia natao batisa tao anaty rano ary ny batisan'ny Jaona Mpamonobatisa koa moa zany araka fantatsika teo dia batisany fibebahana. Taorian'izay Jesosy ny Matteo 4 azontsika Matteo 4 ka hatramin'ny 20, Marka 1, Luka 4, ny Jaona manomboka tamin'ny Jaona 2 ka hatramin'ny 17 dia tao izy nanomboka ny antso ny mpianany 12. Dia ny tena nataon'i Jesosy moa zany na mpianatra nanao fahagagana izy dia nanohitra koa ny amin'ny fitantanan'ireo jiosy araka ny resantsika teo ny sadiseo sy ny fariseo mpanoran-dalàna izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izany, izay neveriny zareo fa manaraka ny lalàn'i Mosesy fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny taona zany taona 30 teo izay araka ny fanisan'andro nisy antsika amin'izay zany dia nanao ny sakafo farany ny tompo Jesosy ary nanaovana ny fitsarana azy nanombohana azy ho faty ary koa nitsanganany tamin'ny maty. Zany dia vakintsika any amin'ny Matteo 4 ka hatramin'ny 20. Mampirisika anao zany hamaky izany teny zany
any amin'ny marika toko faha 7 ka hatramin'ny toko faha 9 koa dia ny Luka toko faha 12 hatrany amin'ny Luka toko faha 14 dia ny Jaona toko faha 20 ka hatramin'ny Jaona toko faha 1. Zay zany no tantara fony amin'ny Jesosy. Taonan'io zany teo amin'ny nanomboana azy dia nitsangana tamin'ny maty izy ary niseho Jesosy tamin'ny mpianatra. Avy eo izy niakatra any an-danitra zany nahitantsika an'izany dia ny marika toko faha 19, ny andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 20, ny Luka toko faha 14, ny andiny faha 50 ka hatramin'ny faha 13 ary ny asan'ny apôstôly toko 1 andiny 1 ka hatramin'ny faha 12. Ovakitsika ny asan'ny apôstôly io amaranantsika izao fampianarana fohy izao ny amin'izany hoe niakaran'i Jesosy any an-danitra ary koa nitoy tsy lavitra eo zany ny nanirahany ny fanahy masina. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy asan'ny apôstôly toko 1 andiny 1 ka hatramin'ny faha 12. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako momba izay natomboko Jesosy natao sy nampianarina hatramin'ny andro nampakarana azy rehefa avy nodidihany tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiany. Niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona taorian'ny Jaliany. Eny niseho tamin'izy ireo nandritry ny 70 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha niara nisakafo tamin'izy ireo Jesosy dia namepetra azy tsy hala tao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tampoka hoy izy fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia hanao batisa amin'ny fanahy masina rehefa dia tao batisa azafady. Bakeo andiny 15 fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangana teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa io kosa izy taminy tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny Ray amin'ny fahefany irery ihany, fa azo hery ianareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy 2 lahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy ary niteny hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Alleluia, alleluia, amen. Dia izay no filazantsika fohy ny amin'ny fiainan'i Jesosy. Anjarantsika zany mamaky ny testameta vaovao, indrindra ny evanjely, ny Matthieu, Marika, Luka, Jaona, halalantsika marina iza ilay Jesosy Kristy izay arahantsika sy torohintsika io zany ka dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia raha sitrapon'ny Tompo zany dia raha mbola tsy tonga Jesosy mbola mitohy ny fampahirizana sy ny fampianarantsika ny amin'ny fampahafantarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompo. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen.